Rabatsika isa tokatrano amin'ity aliny zoma faha 12 ny volana septambra ity nareo zay manaraka ny Resabe eto amin'ny fahita lavitra matv rehefa miresaka an'izay hoe Resabe zay tsika dia mazava ho azy ny toetra raha-pirenena no entintsika ho fakafakaina amin'ity androany ity zay indrindra no nanasana ny andriamatoa Gilbert Raharizatovo anisan'ny hoe mpamakafaka an'izay tontolo politika eto Madagasikara izay manana traika efa maro moa no satria efa ministra tamin'ny androny ary mpanao gazety mahafatrapo ihany koa fanontaniako voalohany ary miarabanao aloha andriamatoa Gilbert Raharizatovo miarabanao Marc fanontaniako voalohany toetra raha-pirenena tatoato somary hoe nisy mafanafana nisy ireo fitakiana maro samihafa raha tsy teny fotsiny an'le hoe nataon'ireo mpampianatra frama nisy ny antso nataon'ny filoham-pirenena omaly mahakasika an'izay fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana izay ampy ve zay tenin'ny filoham-pirenena zay amin'le hoe fampidirana n'ireo mpampianatra frama miisa 10 alina sy ny fanatsarana koa tontolo n'izay fanabeazam-pirenena zay amin'ny fanomezana an'ireo vatsy ho an'ireo mpampianatra ray aman-dren'ny mpianatra sy indrindraindrindra famatsiana an'ireo mpianatra malagasy miisa 3 tapitrisa zay ny zavatra misy aloha moa satria le tontolo politika kapobeny aloha zany misy ny tontolo politika kapobeny ny tontolo eto amin'ny firenena mihitsy matsiny zany fa tsy hoe tontolo politika kory azy dia tsy misy resaka crise politika tsy misy mihitsy zany hoe contestation politique zany zao vonakeny mamasina andriamatoa Robinson de tonga de niny ny olona nretraretra indrindra mpanara-baovao na ny communauté internationale zay manaraka atsika foana moa fa hoe dila aloha zany le resaka an'le hoe crise post électorale zay aloha zany zava-dehibe zay zany hoe tokony afaka hiasa ara-dalàna zany fa tsy ho fehezina gejainy crise politique etsony ny fitondrana zao fotoana zao io zavatra misy eto Madagasikara io tsy crise politique io ny politika rehetrarehetra zao mangina tanteraka ngamba vitsivitsy fotsiny sisa raha ohatritsika tamin'ity herinandro toy nijery hoe Lalatina Ravololomanana sy ry Guy Maxime Maralaiseno opposition ry zareo fa tsy miresaka ny hoe zay opposition de latsaka andalambe de anao an'izao sy anao an'izao ny otrikafo laza latsaka andalambe zareo hitondra sora-bavety fa tsy manohatra fitondrana akory fa manohatra fotsiny ny hoe anaovan'ny frantsay ampimamba andreo Îles Éparses dikan'izany de zao condition favorable ho an'ny fanjakana zao ny mandroso zany zao zavatra misy raha ohatra hoe politika ankapobeny resana zany hoe raha politika andresana tsisy crise politique zany eto fa diso ny firesana fa problème politique fa kosa hafa ny hoe tsisy crise politique fa mitady kosa apaisement assise ny apaisement politique zay zavatra hafa zay fandamina satria misy lonolonony kotroka ihany ny resaka politika eto amin'ny firenena fa ny zavatra misy eto dia lazaiko hoe ravage na fahasimbana ateraky ny crise tsy novahana zany hoe le crise nisy teto amitsika teto zany crise efa nandrobaka ny sehatra rehetrarehetra ao amin'ny fiainam-pirenena raha zaka amin'ny teny français hoe c'est une crise qui a déjà gangrené tous les compartiments de la vie nationale zay zany le crise misy eto ireo crise reo dia vokatry ny na voalohany le lazaiko an'le hoe crise mal gérée crise tsy voafehy tsara tsy nomena valiny mahafapo famanana azy de io ny zavatra nitranga ka io tsy resaka olona io tsy resaka hoe satria raha jonary mampianina de tsy mandeha io zavatra io na hoe satria gouvernement cool roger de tsy mandeha io de tsika rehetrarehetra na ny mpanenjika amin'ny teny hoe zao fa naiza lany teo ary naiza nitondrao am'izao conjoncture zao de io ihany ny hafarana io sarotra ihany io ny hafarana io zareo donc tokony tsy tezaitsika ao anatin'izay fahakiviana zay mivahoaka indrindraindrindra ho amin'ny mpanao politika zay ty tandrazana
fa naiza teo na Jean-Louis Robinson teo na olona hafa teo niza candidat lany teo ary niza premier ministre lany teo ka izao zany hoe crise mal gérée sahala amin'io no niainatsika de conjoncture sahala amin'io tsy maintsy hivoaka na revendication syndicale tsy maintsy hivoaka nilonilony avy eny amin'ny université tsy maintsy hivoaka nytadria inona ny antony lay lalovantsika amin'izao fotoan'izao ny antony de satria tsinona communauté internationale de nampanantenantsika fatsiny candidat rery fa ny communauté internationale nampanantenantsika hoe raha vo vita io élection io a de tobaka amin'ny vola ary tsika koa zany nino tany amin'ny firenekafa na tany Nigéria na tany Mali na tany Côte d'Ivoire na tanyreo firenena africaine nandalo crise sahala amintsika ireo a de niraraka tokoa milliard de dollars ny resaka fa tsy dariary milliard de dollars fa eto Madagasikara tsy tonga zay financement zay ka ny victime voalohany ao anatiny io a firenena amin'ny ankapobeny ary ny tena vondrindra de ny fitondrana ny victime voalohany indrindra satria tsy voatsindra lavola no vita le fividianana fa miasa fihezina ao anatina condition enjana be eo indrindra zany ny tokony ho saintsaintsika menakavo inona zany ny tokony atao anatin'izay eo le crise mal gérée lazaiko teo eo le fampanantenana tsy tanteraka raha mitena hoe fampanantenana tsy tanteraka tsy le resaka propagande fotsiny resahako fa le resaka nitondran'ny communauté internationale hoe ty raha vao vita eo de raraka amin'ny vola famatsimbolanareo atao vaingana ny sala am'izao zao depuis mois de janvier nanao ny discours d'investiture ny président de république mois de septembre tsika zao 6 volana après sahirantsika ao anatiny eo zany le zakonareo hoe misy azo mpanao politique zay zavatra zay na tsy miteny aza mpanao politique ireo mpanao politique enjehan'ny olona lava reo mahazo an'izay zavatra zay dia tsy manampitrotraka an'izay problème zay mpanao politique ary zay niderako mpanao politique malagasy ndreo fotoan'izao tsy manampitrotraka an'izay hoe ndao ararotina fa io fa misy problème de ndao hidina an-dalambe to hitona olona hidina an-dalambe tsy manao an'izay mpanao politique fa le zavatra mitranga eto de mitranga eto dia revendication syndicale zay vokatra ilay crise tsy voavahatra am'izay zany hoe crise sociale zany raha fehezina mpanotok raha fehezina dy zay satria rehefa tsisy any amin'ny vola de mandeha ho azy zany rehetrarehetra zany ary io koa zany a no iresantsika ny hoe raha ny teny président de république ohatra tamin'ny voalohany ity tsiketsika hoe fanoana président de république fa analyse objective ny zava-misy rehefa ny teny izy tamin'ny anina hoe atao manina moa le filazany azy hoe ho raisinareo framareo dikan'izany de ho raisiny tsy fantatra ho raisina ao anatina vanim-potoana firy fa ny fanjakana tsy ahazaka mihitsy zany hoe ho raisina zany 75 000 instituteur ndray ho raisina ndray miaraka ao anatin'izay fa tokony hitady marimaritra iraisana zany zay maministre auditeur hitady marimaritra iraisana na hitady solution iraisana aingana fa tsy avely hitarazoko reny fa manjary mitranga ndray foyer détention hafa ministre tsirairay zany raha vao misy zavatra mitrango ao anatin'ny départementany de ino ny tokony hitsarana azy aloha am'izao conjoncture zao hoe io ny eo andraikitranao fa rehefa tsy voavahany io a de lasa mandalo amin'ny premier ministre de menjerany président de république fa ny tokony fusible voalohany zany a no ministre tsirairay ao anatin'io zavatra io ao anatin'io resaka système io ao anatina fotoatsaro tsika zao tena sarotra an'io e ny politika de efa manohana anazy ankolaka ny politika rehetreto zany manohana ankolaka ny fitondrana am'izao fotoana zao manohana ankolaka zay de lazaiko hoe rehefa tsy manetsika vaoka io zalafa tsy manjary fa ndao hoe tsehina am'izay ny olona synsy fa azo mpanao politika ny zava-misy am'izao fotoana zao ny zava-misy ny tarika voalohany an'izao zavatra ao c'est la communauté internationale sao de misy kosa aloha ny tsy fatokisan'le communauté internationale amin'ny fitondrana ankehitriny mety misy zay fomba fitondrana an'le firenena mety misy zay ko zavatra io ny cercle vicieux cercle vicieux io resaka hoe bonne gouvernance ny anina fa inona ny politika pratique politique azonao atao
raha tsy misy aloha ny fitaovana am-pialatananao azahoana manao an'izany io rehefa miresaka fitaovana tsy fitaovana olona fotsiny politika tadio tsara fa ny fanjakana dia fitondrana fanjakana dia éminemment politique tsy isy resaka teknika zany miteniteny foana ny olona miteny hoe zay de teknika ny hoe fa zay tsy manao politika zany fitondram-panjakana zany politika zany raha vao tonga anao dia mpanao politika ny politika zavatra telo mitondra politika voalohany l'équipe faharoa l'idée fahatelo moyen rehefa tsy misy reo la trilogie de la politique dia tsy mandeha ny politika ny hevitra mety manana président de république sy ny premier ministre ny équipe mety manana izy fa ny vola tsy oam-pelatana dia lasa mandringa le zavatra reo zany tsy tokony andringa raha tiana zany raisinao ny hoe bonne gouvernance ina bonne gouvernance ataonao eo raha tsy misy vola ampiodina ny administration le zaindra zalamaso hoe faire marcher la machine machine administrative ka zany rehetrarehetra zany no eo marina fa ao anatin'izay dia mila olona tokoa satria rehefa mitondra fanjakana dia apetraka foana ny fusible aty ambany fa tsy tokony fusible tsy tokony refitra any ambony any amin'ny sommet président de république no tokony voary voalohany indrindra ao anatin'izay premier ministre mety fusible ny ministre fusible ny ambany ministre fusible zany tokony système de fusible tokony miasa zany hoe mba tsy isin'izay fusible zay ampiasana azy tokony hiasa araka ny andraikitra tokony misy azy zany no izy dikan'izany dia zao eto amin'ny fireneny ty tena problème atsika zany raha ohatra ka tonga eto ny vola mba azahoantsika miasa ao anatiny io dia tsy maintsy manana idée tsika tsy maintsy manana idée tsika ao amin'ny équipe efa hita tao anatina resaka fifidianana iny alliance isan-karazany voaka tao fa ny l'idée inona ny idée manana sens an'le resaka hoe bonne gouvernance le bonne gouvernance io dia le mampandeha ny machine administrative andresana zany hoe ny équipe tokony ho tondra fanjakana zany am'izao voalohany indrindra ny akizao tokony tsy hampandeha tsara ny administration mpanjakana io am'izao fotoana zao inona dika le mampandeha ny administration dika mampandeha ny administration tsy raha raha-mpanjakana fotsiny fa ao anatin' zay fampandehanany raha raha-mpanjakana zay dia mandeha ny resaka autorité de l'état tonga any amin'ny fotony ny fahefam-panjakana zany hoe présence de l'état effectif mialatsiny ohatrany hoe somary manapaka anao andriamato Gilbert izay indrindra motsiny rehefa miresaka any amin'ny vahoaka ny fotony ihany zay mpanao gazety dia matsapa zay ohatrany tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana ohatrany matoritory mandeha ho azy ohatrany hoe mandeha ho azy fotsiny zany ny fiainam-pirenena fa tsy hita zay hoe autorité de l'état araka ny tena vahoaka matsapa an'izany iny matsapa an'izany ka izay zavatray le pouvoir est une histoire d'équipe l'équipe eo zany tokony hanao an'izay faraheriny amin'ny ambaratonga mpitondrana isan-karazany mampiseho zay fahefan'ny fanjakana zay ao amin'ny toerana misy azy raha ohatra ianao mahita ministère mijery ministère dia oza ry zalahy hoe nataratasany ne tsy misy ao aminay ny zay tonga ao dia zay nge tsy miasa ka tsy amin'ny folona sasany vao tonga ao dia ny chef service koa tsy aleny tsy ny anina rehetrarehetra zany ve do andraikitra ny premier ministre ohatra na andraikitra ny président de république zay andraikitra secrétaire général ministère zany andraikitra zany hoe le fetreretany hoe kapobeny raha raha-pirenena eto zany tsy manana zay sens zay tsony fa miaina fotsiny ao anatina crise de ohatrany jambiana ao anatin'izay zay le problème ao anaty lasa ny autorité de l'état ny tsy mipetraka ao ary zao zany crise na autorité de l'état anankiray mipetraka ao ary ny mahavoan'izay dia tsy mandray andraikitra zany ny fahefam-panjakana le mitomandavana atao ambanin'ireo mpitondra faratampon'ireo anaokoroa le chef de l'exécutif marina fa misy eto amintsika zao voafidy ny président de république mipetraka tsara ny gouvernement mipetraka ny assemblée nationale nefa zay na mipetraka azy ireo ka manjavozavo ny fiasan'ireo tompona andraikitra isan-karazany ao anatin'ny fitondram-panjakana dia tsy ohatrany tsy misy fanjakana ihany ohatrany misy fanjakana ihany fa mpiandro fotsiny io zany no tokony hananana ekipa matanjaka be mahazaka mametraka an'izay fahefam-panjakana zay nge everiko hoe tsy ampy ao anatin'ny ekipa raha ohatra matsy ny olona matsy miteny fotsiny rehefa tsy mandeha ny fiainam-pirenena kapobeny
de mitady bouc émissaire ny olona normal de tsy tonotonona hoe iza de ozy zay premier ministre sy ny président de république any tsy mandeha am'zay ty régime ty mihitsy fa ny tena marina ao anatin'izay tsy tokony zay ny tokony fijeriny olo azy fa izy amin'ny proximité ao akaikinao indrindra reny tokony bouc émissaire voalohany indrindra satria reny tsy mandray andraikitra ary ny tena problème atsika eto zany a de le tsy fisin'izay olona afaka mandray andraikitra akoatra ny président de république sy ny premier ministre zay hoe tena misy olona mandray andraikitra tonga de no hoe mahalala an'izay hoe rouage de l'administration fametrahana fahefa-panjakana sansany ohatrany tsy misy zay moa somary nahitana olana ihany tany amin'ny zay nisy telo herinandro zay tany Mananara nidina tany fotony resaka ty hoe raha andramena ty ary tao anatin'izay moa zany somary nasitsika ihany reo ministre sy secrétaire mpanjakana tonga tany atoerana amindreo tompon'andraikitry ny tompon'andraiky mpanjakana ny atoerana zany hoe responsable ny administration any atoerana tokony ho izy ohatrany hoe somary misy hoe tsy fifandaminanjavatra ve sa misy information tsy tonga aty amin'ny fahefana fohy be raha resaka andramena zay fotsiny zao de somary nasitsika mihitsy moa androany ny ministre ny tontolo iainana mahakasika an'io raha io misy zany hoy izy a ireo olona izay mini hoe manao campagne na désinformation na hoe mandainga hoe zay manana accès ary sy ary resaka amin'ny olon-dehibe any amin'ny fitondrana fohy be de tsy azoko tiana lasa matahotra ihany koa nefa nyle mpitondra ny toerana ahoana zay ohatrany hoe cercle vicieux zay le manahirany raha ito any za mahita hoe malalaka kokoa izao andrematoa antely maraparany miasa no tamin'ny tamy transition nanao zay ho afany ministre Joseph Andremiaso tao anatin'io de nanonona anaran'olona maromaro tao anatin'izay fa tonga de mifelandra lany tamaina de niala tamy toerana satria tam'izany tao anatin'ny cercle ny pouvoir mihitsy ko lazainy hoe olona matanjaka be ny bois de rose tam'izany am'izao fotoan'izao fa nisy déclaration nataon'ny premier président de république hoe tao anatin'ny investiture hoe ny mission ataoko a de hiady am'ireo grand fléau eto amin'ny firenena trafic isan-karazany corruption amerina fahefam-panjakana sy ny sisa zany hoe io zany de ampiariny ministre am'izao fotoan'izao ary tonga ny anina de ny hoe zay de tsikarahan'ny olona sasany izy inona koa zay anarana kely na voaboky reny fa reny zavatra le petit poisson zany nataony olona ka ngara tsy mandalo amin'ny petit poisson tratra ny grand poisson ka manao le olona le tsy manao le olona de njehtsika hoe tena tsy manao iny manao le olona de tadiavana ndray fomba rehetrarehetra hoe ngara reny le tena izy za mino a fa matoa izy masama moka an'ireny zavatra eny de masa izy ary za zavatra anankiray reny toko de rany ngamba raha misy kosa aloha zany a hoe ao anatin'ny gouvernement am'izao fotoan'izao ka tena hita ny vokatry ny asa atao de rola no hitako zako miresaka an'izany mampanao gazety any resaka hoe ny gendarmerie ray a de ny forêt ray ary reo zany no hita hoe tena mahasama mandeha miroso mandany makany amin'izy manompoka manao koa moa bien koa am'izao fotoan'izao za everiko fa zay asa concret zao ataon'ny ministre ny environnement io no everiko fa sy ny ataon'ny ministre gendarmerie no everiko fa tadiavy mivahoaka am'izao fotoan'izao leo mivahoaka tsy ny vahoaka ny tokony njadiny ny fahasairanana noho ny tsy fahaiza mitatany fitondrana fa anjara ny vahoaka no maka tombontsoa ao anatin'ny fisina fanjakana tsara tata zany hoe fipetrahan'ny autorité de l'état ihany ko ka raha mipetraka ny autorité de l'état sala amin'io ady atao amin'ny andramena am'izao fotoan'izao io vitangeo re trafic reo tsisy metsika tsony fa ny mandeha ny volamena miraro koa ny mba hahita vokatra sala am'izany koa ny ministre ny misana ny arena kibotany tsy fantatra moa ministère misana zay mba vita asa goavana be sala am'izao any koa fa iveriko fa ho an'ny firenena zavatra goavana be no
ataon'ny ministre ny gendarme ministre ny environnement ministre ny gendarmerie am'izao fotoana zao zay nge nitadiaviny vahoaka ny olona nge tsy mila valiny zavatra lavitra be fa nitadiavin'ny olona de ny hoe oka zay fanaovana gabraraka ny are-pirenena de rehefa miasa maka am'izay ny gouvernement de mino ny olona fa zao ny olona ke tsy mino tsony tsy mino ny olona tsy mino koa ny mpanao politika ary fa mpanao politika zany a manana fahendrena am'izao fotoana zao oko zao aloha mangina de avy aloha hiasa ny fitondram-panjakana zay ny dika ny fahangina mpanao politika io fa tsy hoe mikonokonona zavatra ty ampenjera zavatra ka ny fitondram-panjakana zany tokony ho mendrika an'izay am'rapo mpanao politika zay ihany koa tokony ho mendrika an'izay ihany koa hoe andao atao am'izay io za ohatsy tsy miteny hoe de milamina am politika eto mila apejima am politika eto mety ilaina le fabevana isy karaza mba hisoroana am'izay zay zavatra tsy le atao amy lasa rehetra zay fa ny zava-dehibe dia mifamelana ny paysage politika ny fitondram-panjakana hiasa am'izao fotoana zao malalaka tsy mila tsy manelingelina azy mihitsy misy ngeny hoe tario nisy tratra nanana basy tario nanana basy tsy mpanao politika ny reny olona mpanao trafika na basy reny olona mpanao trafika na salanzao olona totakely amin'ny kidnapping reny zavatra hafa reny en crise sociale reny misy fa ny mpanao politika milaminy zao ny zavatra tokony atao zany gouvernement tsirairay ny membre gouvernement tsirairay tokony havita asa marina fa tsy misy mivola am'izao fotoana zao tokony havita asa taka ny vita ny ministère ny environnement sy ny ministère ny gendarmerie pirenena am'izao fotoana zao sy efa tompoko ny bianco io anko raha mahavita sala am'izay tsika de milamina ny ty fireneny ty inona moa tsika ny mahatonga atsika tsy mampilamina loatra zany ny fahitantsika voly eto am'izao fotoana zao tsy ampy ny offensive diplomatique sy ny charme diplomatique atsika ao anatin'ilay fitadiavana lalana ahitantsika vola rehefa tsy mandeha le resaka financement multilatéral zay andrasantsika be deaibe de mampadoalika atsika indraindray amin'ny firenena matanjaka de tokony any bilatéral sy ny fitadiavana investisseur no alefatsika fa tsika ke tsy andry lavandreo reo le resaka hoe banque mondiale CFMI reo sy ny fikambanana isan-karazany hoe mbola ela be reo ary za mino fa zay nalehan'ny premier ministre tany Chine hitady an'izay lalan'izay sy ny fahazoantsika mijoro ihany koa ao anatin'izay mba ny fireneny dehibe de mirezaona foana amin'ny intérêt-ny ary mametraka ny zavatra rehetrarehetra ataony ao anatin'izay calcul d'intérêt zay ka raha ohatra zay zany ohatrany hoe défaillant ve zany le système diplomatique atsika am'izao satria oui moi zany tsika zao mbola tsy hoe défaillant fa za mahita hoe tokony alefa lavidavitra kokoa am'izay de ao anatin'le fifandraisana diplomatique iny affaire en président iny to efa manompoka iny zany zao fa le ministre sy ny tsy ministre ny affaire étrangère rehetra nge nresako an'izany fa ny ministère rehetrarehetra tokony hitady an'izay lalan'izay mihitsy hoe aizany misy fiaraha-miasa azotsika tonga de manompoka zavatra am'izao fotoana zao fa lasa le fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny de ny président de république sy ny premier ministre foana voadariko alava eto amin'ny fijeriny olona azy hoe tsy miasa fa ny ministère mihitsy no tena matoriny andro tokony fa nefa zavatra fitadiavana lalam-bola ao anatin'ny arena be tsika eto zavatra boulevard ny olohany ministre tsirairay ao anatina mitady vola amin'io raha ohatra ka hoe tadiavatsika lalana io fa le fahaizantsika mampiasa andreo arehtsika reo zany hivadika vola amelomana ny Madagasikara zany ve de tsy vitatsika ny vola aloha eto amitsika eto aloha zao ny vola fa tsy tokony hiandry lavitra ary zay ny everiko fa lalan'ny Madagasikara makany amin'ny développement zay ny olona tsy ampy eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny olona tsy ampy eto ka ohatra ka manana zany de manana fahazarana fotsiny hoe misolo ministre de resanany hoe andeha ny remaniement de fa kofokofoka daholo sady tsy hitako zy ilana remaniement technique raha ohatra teknika fotsiny resaka satria olona hitovy am'izay ihany ny misy eo fa raha ohatra ka misy fafatotra fotsiny ao anatin'izay fa raha ohatra hoe remaniement psychologique metimety zavatra hafa zay salany hoe mandeha ny basket de jerenao tampotampoka hoe lasa tsy mahavita tira 3 points tsonony ianao na tsy mahavita matsaka itsony ianao nanao de mandeha be ny adversaire 12 ny coach hoe tamor zany hoe anapahan'izay problème zay de d'accord hoe
apetraka andriamanima raha ohatra ka misy olona hitadiavana mihitsy hoe izy n'olona afaka mitadiny lalana mampiodina andreo arena betsika ireo minina ne tsy hitanony hoe teo fandresako taminareo farany iny raha io volamena fotsiny io no avadika tsika mandeha mapetraka ny takany nataon'ny président ratsiraka fahiny no hoe apetraka ny ina moa izy teny le filazany azy filière or moa filaza azy tamin'izany filière or de canalisena makany amin'ny banque centrale lareo izany tsy atoko a Madagascar fa nitsika reo lasa trafic na le lazaindratsiraka ihany koa raha hoe misy reo ary zay no everiko azy fa hoe zaza mba manangy andreo ray aman-drendreo a omeo fitondram-panjakana le hevitra azahotsika aingana mampandeha nylay fampandrosoana ny firenena zay zao ny ilaina am'izao fotoana zao na ny président ratsiraka na ny président zafy na reo olona efa nanana traika efa anatina fitondram-panjakana be deabe reo a ahoana na azahotsika mahita vola fa mahita vola ampandehanana aingana ny fiainam-pirenena kapibeny satria rehefa rano conférence de presse oatra président ratsiraka andray andro de laza hoe raha vao vitatsika fampiavana-pirenena de misy vola zao milliard tonga eto subventionnena sa ananotsika ny vary sy ny menaka sy eza lana fantrana maninona no raha hititsika mietany zany de ahoana tsy anataterahantsika an'izany raha ohatra atsika ka raisitsika io fampifilafilana ataon'ny olona any velany zao conjoncture zao zany zao fahasahiranana lovantsika zao ny tokony raisitsika ohatrany hoe véritable lutte de libération nationale zay no takony fanomezan-tanana ary za mino fa ny mpanao politika am'izao fotoana zao de fa manome tanana fanjakana d'une manière de tourner fotsiny hoe tsy mihetsika mihitsy izy am'izao fotoana zao tsy mitariky olona manararopaty de hoe misy fahasahirana de mitariky olona anaty lalabe za mino fa fanampianangeza be ny fanjakana zay fa anjaran'ny ministre tsiraireo kosa no mihetsika mitadiny lalana mihitsy hoe zao no tokony atao apetsika ny département ary tokony tsy anaiky mihitsy ny prime ministre sy ny président de république fa tokony hisy ina moa obligation de résultat isaky ny semaine mihitsy par semaine ho an'ny ministre tsirairay sahala amin'ny ataon'ireo ministre rola reo am'izao fotoana zao zay matedera na iza olotsotra na izy tsy olotsotra aloha de mino mihitsy hoe raha manao saly am'izany tao le ministre de mandeha le fitondram-panjakana resaka ana ihany moa no tony resaka an'le hoe ady amin'ny kolikoly ihany a mihetsiketsika amin'ny bianco izy anao zao am'izao fotoana tamin'ity herinandro ty tokoa nisy anarana ministre zany nandehandeha hoe anatin'izay hoe voaroiroy amin'ny resaka kolikoly a ianao moa ministre tao anatin'ny teteza mihita raha teo a ahoana ny fandraisanao an'ireny fanapa-kevitra reny ohatrany hoe reny ve zany le hoe prise de décision fametrahana an'le hoe autorité de l'état sa hoe mety hoe fanenjena indray apisy fanakorontanana raha politika aveo any orina any bianco aloha manomboka manao ny asany izy masay izy zany zao zay fahasaina zay ilainy zao raha misy olona hoe tompona andraikitra anakiray ka manodina volam-panjakana tsisy ndraha fo zany raha zany président de république de mangataka amin'ny fitsarana isina fanamelonao faty amin'ny olona sahala am'ireny miato de tsotra ny adalana ataon'olona anakiray ao anatina halatra miteraka fahorin'olona sy faty olona marobe aty amin'ny vahoaka amin'ny fantrana vahoaka hoe mitsipona fako de ministre anakiray na secrétaire général anakiray ny mangalatra ao de manimba fiainam-pirenena sahala dia ananana indra fo zany tsy tokony ananan'izany mihitsy nitondrana n'io fanjakana io a ny olona apetraka ao anaty fanjakana de olona ho ray aman-dreny zany fa tsy olona anabotry vahoaka indray ka izy indray no mangalatra sy manoina dia tsy tokony misy an'izany za raha voapirofo fa misy fananakarena tamina tsaminy ato na izy nitondra teo aloha teo tsy manina tokony tsy anana fanjakana indra fo zany raha voapirofo mazava tsara zavatra ao fa sainga tsy tokony atambatra ao anatina misy sansa fanenjena sy valifaty ko le izy etotsika eto tsy misy zavatra mahafinaritra ny olona manao valifaty zany rehefa tsy ao anaty fitondrana tsony de ianina zay le toe chasse aux sorcières teneny vaza raha mahazo ny izy teo izy te ministre le ntsarainy androany ty ministre d'énergie Rodolphe Ramanatso
hoe resaka tsy hitandrena leny le meuble tam'izany tsy miaro za tsy avocat fa ny zavatra kosa tokony comprendre ihany tokony ho azontsika ihany hoe tao anatina vanim-potoana enjana be ny reny may any ny télévision nationale nyrefitra ny Antananarivo sy ninny tadiditsika tany anaty ministère mivoaka ny tranon'olona mivoaka eny an-dalambe ny olona tam'ireny mitondra seza mitondra télévision mitondra inona dia so de tao anatin'izay contexte zay no anameloana azy tao amin'ny télévision mahita teraka ny télévision tao anaty ny baiko azy tam'izany de hoe tsy maintsy vita ny télévision ao anatin'ny un mois et demi mahitra ty amin'ny foto mandrapatonga ambony any dia ny etieko dolodolo directeur général secrétaire général sy ny sisa ko satria mahaly be atao anatin'izay hoe io zany a période exceptionnelle de fa tsy maintsy tam'izany tsy hoe aveja ny vola sy ny sisa ny président en transition tam'izany fotoana zany tsy mbola tsy miraisonna an'izay fa mifatany fotsiny de hoe ianao ministre eo anatin'io vitaina io de nitady amin'ny fomba rehetra amelomana an'io de ny vorina ny tompona andrakitrizantsokajy ny taona ataonareo de nampitaiko ny tompona andrakitrizantsokajy ny vitainareo io zay ny ba io vitainareo de nitady ny fomba rehetra so de tao anatin'izay zavatra manahira an'izay no navoninamana ka misy endrika anankiray nambadika any hoe zarako nisy an'izay de njehako de petahako am'izay fa tratrako elahy zao zay le zavatra tsy mety ao anatin'ny maha-olombelona fa za fotsiny manazava hoe tao anatin'ny conjoncture sarotra be io a nanahirana io a nanahirana io a be de be ny ao anatina ministère anankiray nyfandona salamzao ny olona ny anankiray olona 2009 ny sasany ty andany ny zanaky dada de mifandona de mifakala mihitsy tady ananjao fa mangapingana aizana fa afaministra tonga de gérer dôly azany rehetrarehetra zany tao anaty fotoana ka so de tao anatin'izay conjoncture zay fotsiny na iako no hikapona ny raha manatsoro adôly fa dozy za hoe tokony heritreritra an'izay zavatra ihany satria misy conjoncture rehefa manao fanady adina ny rehetrarehetra de misy conjoncture misy circonstance zany raha lazako azy azo ijerena ihany hoe inona ny natonga zay zavatra zay fazafady fa akoatran'izay kosa raha fanodika idorana volam-panjakana fatratrarina fanaovana trafika tsy tokony ananany indra fo mihitsy tsy ao anatin'ny fotsiny zany hoe bonne gouvernance na ao anatin'ny fotsiny zany hoe fiedina mikolokolo fa tena fanarenana ny firenena hatramin'ny fotony zany ary ny olona sa manao an'izany no ilaina ao anatiny am'izao équipe zao satria zao ange na tsy temps de guerre atsika zao on est en temps de guerre entre guillemets ngamba fa tsy de guerre salany hoe fampitondra kalaknikov sa malagasy de mifanentsika raha votanety tsy zay nyresahako fa ny tena izy no temps de guerre zao mifanarena pirenena satria poke le firenena tao anatin'le crise de anjarany tsirairay anjaran'ny olona manana an'izay fahefana zay no mandamina n'io zavatra io ka ny fitondram-panjakana mila an'izany na dio resaka fitindra valy manan'io zany de mampiady hevitra atsika de manahira olona ray tera-tany malagasy citoyen malagasy de ametrahatsika problema be hoe avela ody sa tsy avela ody rangaty de samy miala dolodolo ny rehetrarehetra pression internationale misy firenena anankiray eo zay tsy anaiky mihitsy ny fodindra valy manana ny antony de nanelingelona ny intérêt ny teto Madagasikara io nefa tsika mahamalagasy tsika mijery avy teo rena hoe zanako zavy de mborariny ina ny antony tsy hodindra valy manana raha valy manana io olona citoyen malagasy donc zany ny olona tadiavina mamany problème eto Madagasikara de olona tsy hoe tsy voafehan'ny communauté internationale fa afaka amin'ny négocier amin'ny communauté internationale am'izany ça tout est négociable fa itsika mialikoaliko fotsiny ambadika tsy avelan'ny frantsay de tsy avelan'ny américain de be dony raha manao an'izao ngatsika zazakely Madagasikara ty atsika fa le olona mijoro afaka manao an'izay zany hoe olona mahay politique
manana coordonné politika ary manana fahefana manana afaka miresaka amin'ny firenendehibe zao kosa nge fipetraka io zavatra io hoe nono sao malagasy zay malagasy zay afaka manao zao il zay parsa lasa ohatrany atahorana nefa tsika nge io de tsika ndray matahotra hoe zaresany io ka manahirana io manahirana nefa tanitsika de lasa matahotra satria le olona tsy afaka aminégocier satria faible ny olona matanjaka ma tsy afaka aminégocier ny olona manana afaka mifampitraité d'égal à égal amin'ny vis-à-vis no afaka aminégocier de lasa matahotra tsika zay ny problème eto Madagasikara io tsy problème sarotra ola tsy misy miady eto tsisy mifampitana basy eto salany hoe misy Boko Haram na M23 na inona na salany any Afghanistan any Syrie zavatra andinjola sy ny mpanakandala sy anina sy ny anina zany zavatra logika ny zavatra ny tantarany diavitsika io zavatra misy io fa ny fitondrana tsy tokony alikoalikoa fotsiny ary zay natao amin'ny politika ao anatina zavatra hoe io tsy mety io fa rehefa ozy ianao na ny risque ane zao za miteny aminao ny risque mahazo any ramparany antelme na ministre mahazo any général Paza amin'io zavatra tondra loha kaka enjana be fa de manjanaka za mety atahorana fa rehefa izy zay nandraikitra nametrahana anao de ataony ary zay ny anitako hoe zay n'olona de itsaky ny ambara tonga misy an'izay de manao an'izay eto amitsika même problème avec ny presse tsy vava takan'izany zany de fampiandro ahoana raha za ministre na ministre de anaiky ave anarana avoako anaty gazety foana sanandro sary mela de comme si de rien n'était tsy metsika mihitsy zay tokony andraikitra tokony anao an'izany minégocier za tsy manao frappé mamono na hoe misambotra fa minégocier satria ny olona manana hery no afaka minégocier tout est négociable ary zany zavatra zany a no tokony hoe zany fandraisana andraikitra ao anatin'ny fanjakana ka olona mila olona zany zao am'izao fotoana zao ny Madagascar ty io on est en temps de guerre entre guillemets misy zavatra be deaibe amboarina eto vola tsy misy mila négociation zany ny fandriam-pahalemana tsombitombona tsara zany rehetrarehetra zany ilana zany le fahefana ilana no moa efa niresaka resaka serasera sy ny fanaova-gazety iny any oui omaly moa zany nisy fivoriana nataon'ireo tompona orinasa fanaova-gazety maromaro ao anatin'ny ainao manjery moa zany maromarona kokoa tompona télévision sy radio nisy zany tao anatin'izay fivoriana zay no somary ny voany resaka hoe tsy considéré ny fanjakana zany zareo ao anatina programme anasa maromaro indrindrandrindra teboka roa ny tsindrindreo tamin'izay makasika ny hoe fizarana licence audiovisuel ary ny anankiray ny fanomanana n'le hoe basculement numérique ny Madagascar fotoana ave zao ao anatin'izao hoe contexte misy atsika zao idirana am'izay hoe basculement numérique zay satria mampatahotra maro mako tatoato de hoe ho lafo izy io satria ny sandiny aloha hatreto zany raha ny katsikady tsotsotra natao dia mahatratratra any amin'ny 120 millions de dollars any vola ilain'ny Madagascar anaovana an'izay basculement numérique zay fotoana nefa de amin'ny 17 jona 2014 zay no napetraky ny Union internationale de télécommunication tratratsika malagasy ve eo ary ahoana ny fomba tokony irosotsika malagasy ao anatin'izay basculement numérique zay miakatra amitsika any le basculement numérique fiteny azy tao hoe basculement numérique na hoe basculement vers la télévision numérique terrestre na ny hoe migration numérique zay zany fiteny io zavatra io de efa ela be takiny vanim-potoana am'izao fotoana zao io zany tsy resaka hoe intsony choix ka hoe atao sa tsy atao fa io tsy maintsy tsy atao satria raha mbola tiatsika nijanao anatin'ny UIT de tsy maintsy manao an'izay tsika ny olona efa lasa lavitra ny olona efa ao anatin'ny gestion zao zany hoe efa eo amin'ny fanamboarana azy fa itsika mbola ao anatin'ny ady hevitra hoe inona anao atao marina ny teninao entre 120 150 millions de dollars vidin'io zany hoe 1200
1200 milliards de FMG na 1500 milliards de FMG ao anelanelan'izay zany fourchette anareo zany hoe vola be miopapa zany presque budget mpanjakana io nefa tsy maintsy atao de mitady an'io tsika io tokony ho isy efa mitsangana moa le hoe comité national mikasika io raha tsy diso fa misy ny télévision zay miaya ny olona aloha zany miaya be de be po ny any mpanjifa miaya hoe ahoana le izy io zany raha ohatra tsotsoroka amin'ny tsika ny teknika an'io de ny hoe na dior télévision système analogique io azy am'izao fotoan'izao dia tsy tokony iaya am'izany satria misy décodeur zany napetraka amin'izy io dia iny matonga de afaka manao manana télévision numérique ao azy ianao zany eo à partir zay fa zao misy zavatra marobe io misy ny antsona hoe numérisation des réseaux, numérisation de contrôle, numérisation de programmation ary numérisation des terminaux zay zany ny étape efatra ao anatin'io amin'ny étape efatra io zany hoe les basculements nandresaka migration vers le TNT vers la TNT mantsy la télévision numérique terrestre de tsy maintsy ireo efatra ireo ny condition préalable ary zay malafo be n'izy satria zany hoe raha resako zany dia le fotodrafitrasa de le fandefasana le antsona hoe signaux makany antranon'olona contrôle an'iny les programmes de tonga any am'le resaka hoe terminaux zany hoe les décodeurs resano reo zany malafo be anazy io tsika nefa tsy maintsy miditra ao anatin'izay de ndikan'izay de tsy maintsy mitady olona miara-miasa amitsika tsika na société miara-miasa amitsika nefa tsy maintsy société fiable tsy maintsy société fiable nefa société afaka mandanjalanjo tsy fananatsika vola io afaka mitondra vola be ao anatin'io miazakazaka dolo ny mpanao mpamatsy vola rehetrarehetra de tonga eto zay manam-bola de ohatra satria zay gratuit de fa tonga de tokony ametraka fanontanianao raha vo gratuit zany mampitahotra atsika mafy be zany satria mety ao anatin'io blanchiment d'argent sy ny sia zany resaka fa ny important indrindra de tokony zay mandalo amin'ny banque zay tafiditra ao anatina fiaraha-miasa bilatéral mandalo amin'ny banque zay izy dia misy financement ara-dalàna zany misy source de financement ara-dalàna miainga eo amin'io dia raha misy source de financement ara-dalàna ahoana ndraiky io ny famerenana azy de ny famerenana amin'ny volan'olona rehefa aveo dia tsy tokony enjerany amin'ny fanjakana mivantana fa tokony zay ao anatin'le système d'exploitation mitady fomba amerenana izy satria fanjakana rehetra tsy manana vola donc zany zava-dehibe de zao misy société tena ara-dalàna mahazaka société matanjaka mahazaka ny hoe miainga avy any amin'ilay amont mandra-patonga ny avalina ny amont amin'ny infrastructure rehetrarehetra hoe pilone oye reny zany ny retransmission mametraka programme sy ny sisa mandra-patonga ny amin'ny resaka décodeur zay zany aloha primordial raha vo orinasa tsy manana envergure anao an'izay zavatra zay de tsy afaka anao izy ohatra tsy mali ohatra Malawi retransmission fotsiny vitan'le orinasa dia rehefa vita le retransmission tsy manana expérience ao anatina télévision le olona le société nanao azy de mijaly be zao ry Malawi satria ny olona ao anatin'izy to 1000 fotsiny ny abonné ao anatin'le système 1000 fotsiny satria tsy manana an'ilay fahaiza manao atao anatin'le resaka télévision numérique le olona le société nanao azy fa le société zany spécialiste fotsiny amina resaka télécommunication de deo izy de nijanona nefa lasa marché tao Malawi de maty tanteraka izy eo ampovoany zay de lasa lay zavatra tsy mandeha le système tsy mandeha ao anatin'le firema Malawita no zany tokony hitandra tsara fitondram-panjakana ao anatin'io zavatra io ary tokony fanadiadiana teknika lalina io ary tokony ho isy mihitsy ho ampidirina mba hatonga zay ho anatina fiaraha-miasa na firenena anankiroa petraka tsara ny any condition amin'io de mazava raha ohatra hoe mba azahoantsika manao an'io le olona ataontsika hoe afaka manao miady marché gaz de tokony olona efa mahazatra
société efa manana ny traiky efa rehetra manomboka hatrany amin'ny teknika sy ny sisa mandalo amin'ny resaka télévision numérique tonga any amin'le hoe ahoana ny fomba anaovan'ny décodeur satria any amin'ny décodeur koa mbola lafo be raha ohatra ka io no varotana koa le décodeur sarotra ihany vahoaka koa fa ahoana ny système manana ny vahoaka décodeur io azo ho azy ohatra salamizany ohatra mba hanana ny décodeur satria raha vao tsy betsaka ny abonné ao anatiny eo de tsy mandeha io système io tsy mandeha io système io tsy vitany hoe mandeha le télécommunication de ananantsika amin'ny faisceau de mandeha ny anina rehetrarehetra fa misy an'izay io anatin'ny zavatra io aitra hoeza zany toeran'le mpandraraha malagasy ao anatin'izay indrindra reo le exploitant am'izao moa zany ny exploitant télévision partenaire izy io tsy azo arina zareo tsy azo arina zareo satria le télévision numérique reo anie télévision numérique raha reo ohatra ngeka hoe mandeha ny télévision numérique dia miakatra bouquet reo de ao anaty bouquet ny tv ny anareo ny ma tv sy ny ina ty ny record sy ny tv plus miditra ao anatina bouquet no zany de tokony tompona andraikitra ihany koa reo olona rehetrarehetra ao anatin'ny fametrahana ny télévision numérique io tsy anjaran'ny société manina moa zareo le mametraka an'le tianao offre fotsiny io fa tokony ho jerenao koa zany fiaramiasa amin'ny télévision privé am'izao fotoandrao fa tsy hoe anareo tsy izy anareo fa ny ity raha-panjakana ity fa mba aza io na mifampilamina tsara mba tsy ahafatany le zavatra satria niteraka problème zay tany Côte d'Ivoire raha tsy diso taizay tsy haiko fa amin'ny anareo rehefa tonga io de ohatra fanjakana hoe zay manao an'io fa nareo tsy manao an'io zavatra io de lasa nisy niteraka problème be deaibe teo amin'ny fifandraisany privé sana ka io zany tokony hamaly ny fanjakana hoe sao le mpanao offre am'ireo fotoandrao dia télécommunication fotsiny ho ainy na ny offre manao offre reo ny télévision numérique fotsiny ho ainy na ny offre ao amin'io resaka anao marché fotsiny mamay azy ivandra décodeur eto Madagasikara fa ny olona tokony anao io société tokony anao io de mazaka ny télécommunication mandalo amin'ny télévision numérique zany hoe rehefa télévision numérique de ny gestion na resaka signaux na resaka programme na resaka sisa mba tonga makany amin'ny terminaux zany hoe tonga any amin'ny décodeur zany hoe tokony ho isy cohérence zany reo rehetrarehetra reo fa tsy hoe ty mandeha de ty tsy mandeha io tsy vitan'izay hoe entina avy any matériel zala de io ny matériel fa efa faiza manao technologie goavana be donc à la fois transfert de matériel transfert de capitaux transfert de technologie zay io zavatra io transfert savoir faire io tsy vitana hoe misy manana pahankely amin'io misy matsohitra société anankiray zao hitondra hoe zay spécialiste en télécommunication de entina ity zay mantsy ohatra misy conflit d'intérêt zay le izy am'izao ny ohatra ny divan'ireo mpanao spécialiste an'izay hoe télécommunication sy ny retransmission numérique zay am'izao fotoana ie raha tsy mitandritsika de mifandona amin'ny hetrany ministère communication sy télécommunication fa tsy tokony hifandona fa hoe mety iteny ministère télécommunication olona manao télécommunication tokony ety satria misy mambatsy ba fa fantatra idolo lalina amin'io ministère communication mety hiteny hoe nanay ady zay mahay télévision numérique sy avancé amin'io amin'ny technologie fa raha tsy mitandritsika de ataon'ny olona tsena fotsiny ivarotan'ny olona décodeur sy matériel fotsiny fa ny tena marina ho de sady mahafeny télécommunication mahafeny radio sy ny télévision numérique no mafe le resaka commercialisation amerenana amin'ny vola rehefa avy eo mba tsy ho charge amin'ny fanjakana zay ihany koa angambany anakatonantsika ny mipejiny télévision numérique eny Andriamatoa Gilbert Raharizatovo verenako kely manome anao 10 minitra farany verenako kely le toetra raha politika teo communauté internationale moa anisany hoe miandry décision ihany koa avy any amin'ny fitondram-panjakana miandry an'izay déclic fanapa-kevitra atao hoe misy fiteny azy moa hoe miandry an'izay hoe poigne na fandraisana ndraikitra mivantana avy any amin'ny fitondram-panjakana zay ho anao zany inona ny vahaolana ahafahantsika miroso aingana am'izay fampandrosoana maharitra aingana sy maharitra zay développement rapide et durable
fapetrehana ny zava-misy eto amintsika tsy miandrandratsony amin'ny olona tsy miandrandratsony amin'ny alolo fa eto etsehana de fandraisana ndraikitra ministre tsirairay io fa fantatra ny hoe tsika pays sous développé andalam-pandrosoana tsy hampovola sy ny sisa de samy nazoto daola fa tendraina tompona ndraikitra tena mazoto be tena miazakazaka be manatra CV rehefa tonga ao nefa de ndray de mahita resaka hoe tsisy vola zay zany le mifandipatra ao anaty zay lazaiko anao hoe cercle visuel lazainao ihany koa tsy tokony zay zany raisonnement zao tsika averiko ndray on est à peu près en temps de guerre en temps de reconstruction nationale zay entre guillemets itsika zany tokony manana toetsaina miady ao anatin'izay manana toetsaina miady hoe ahoana tsy ananatsika ialantsika pression mavety be avy anivelany lava io tsy afahantsika mandroso ahoana ny mobiliser tsika nreto zavatra misy eto amintsika reto zavatra misy mantsy au lieu de hoe manetsika le arena eto ho an'ny firenena de misy ampahan'olona manetsika le arena eto ho an'ny tena manokana sy ho an'ny fianakaviana ary io zany tokony ametraka ny hoe am'izao fotoana zao mametraka ny fahefam-panjakana zany ary olona salava zany tady mametraka ny fahefam-panjakana mihitsy aloha satria be de be mampiady atsika am'izao fotoana zao constitution tsika ohatrany tsy tele mbola eketsika loatra ny maro loatra ny assemblée nationale tsika eo am'izao fotoana zao gouvernement paralysé amin'e tsy fisimbola de farany ny régime manontolo zany hoe firenena manontolo manana problème ka ny zavatra tokony ataotsika de zao mametraka aingana fahefam-panjakana aloha zany tsy de hoe mila vola be makay zany moyen zany fa misy fotsiny fahavononana anao zavatra de atao le izy nahoana no misy ministre afaka manao zavatra ko nahoana tsy afaka anao zavatra salava zany sasa ahoana tsy afaka anao zavatra salava zany fa misy mesure be de be nefa tokony jerenao anatin'izay keo fa tsy hoe manaonao foanao koa hoe ahoana ny fandrona drakaka détail salam zany très important anaty fitondram-panjakana raha mbola tsy mahagere détail tsika tsy mahagere raha-pirenena ahoana ny mandehabe ny resaka hoe ny resaka salam zao le io alatrombo mifandray amin'ny resaka fivarotanena makany vela zany tokony alamina daholo fa tsy lany andro fanentsika eto hoe izy andray le nanondrana enda de ndehenjehana le ihany koa fa zany tokony arindra zany rehetrarehetra zany ao amin'ny resaka politika andrano sy ny zany hoe le développement durable efa eo ny facteur tokony atanterahana anazy fa ny facteur voalohany nefa tokony hetsika eo anatin'izay de ny olona le fahaizan'ny olona tsirairay migere ny département migere ny département fa mifahitako azy aloha hatram'izao fahitako azy aloha hatram'izao de ohatrany mbola matahotra dolidolo le tompona andraikitra fa raha masaky manao salan'ireo ataoko hoe ministère rola reo ny fiverako azy dia mandeha io raha-pirenena io fa ty io lasa excuse fotsiny le reka tsisy vola tsinako ka tsisy vola nefa nanaiky anao ministre anao de inona nataonao zany anjaranao no mitady an'izay zay le avao koa le diplomatie tsika zany tokony ho alefa makany am'izay ady amin'ny développement zay fitadiavana ny anina bilatéral ny tsika rehefa tsy metsika amin'ny premier ministre sy ny président de république izy raha moa enjehina andreo inona ndray natao be de be riananarivo ngano ny fanaovana zavatra ka le vola tsy misy miazy hipetraka eto de inona ary nataontsika mianakavy eto fa tsy alova hoe mampiasa an'izay tokony isy vokany lokosa aloha le zavatra voana makany velona tokony isy vokany mba azahoana mampandrosagna fa am'izao fotoana zao de fa tonga ao amin'ny fiendritsika tsy mintsony vahoaka c'est grave rehefa tonga am'izay fendry zay tsika manahirana fa il faut que l'opinion croit à ce que font les membres du gouvernement dans son ensemble zany fa raha vao tsy zay tsika manana problème etsika lasa rehefa ela loatra le feptonomena temps de grâce omen'ny olona rehetrarehetra io am'izao fotoana zao
mbola tsy ny olona rehetra io mbola mipampianatra de ny syndicat etsy de ny mpianatra eny amin'ny université manao an'izay fa rehefa de ny ina moa transporteur atao vasaikasakanaonao koa fa rehefa tsisy vahaolana aingany io a de lasa misy le tsony explosion sociale zay vao tena grave am'izao aloha tsy misy an'izany politika lamina tsara am'izao fotoana tsy misy manao an'izany politika zany zavatra fotoana tokony anaovana azy zay de renforcer n'aingana ao anatin'izao indrindra tokony ilana le fampiavanam-pirenena le tantarainy ino moa atao hoe tsy avela amin'ny firenena de be sasa amin'ny FFKM de lasa koa mifanjakana ohatra matahotra an'izay avela aloha tsy atao le izy zany hoe raha mbola zay ko ny toetsaitsika hoe zay rehetrarehetra baikibaikon'ireo firenena dehibe reo noho ny tompontsony manokana de ataontsika dolidolo de tsy andro oseto ihany tsika fa voazana karaha-tsainao foana zany na voazara karaha-pitondrana ao anatin'ny gouvernance mihitsy mivoazanaka tsika de inona moa zany ny zavatra andeto ia eny ary izay ihany koa namarana antsika niny fandarana androany iny Andriamatoa Gilbert Raharizatovo misaotra anao nanaiky ny vahininay tamin'ity zoma alina ity misaotra tokoa ia zay ary no masaka azo naroso tamin'ity aliny zoma fa 12 volana septambra 2024 ity izay no mametraka veloma ho anareo fa manasanareo hatrany anaraka ny fandarana rehetra eto amin'ny fahita lavitra matv veloma ary tompoko